Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Atanjaka be ny momba ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Mila samanonona isika olon'i Kristy fa hiroborobo be ny fikarakarana ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara Marka 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho tahinany eny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika, hosana amin'ny avo indrindra. Dia ho tanteraka izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara Marka 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Mino izay koa no mahasoa e. Vavaka isika ray anjakao tanteraka ny nosinay, aoka ianao no lohany ka iovafo avokoa ny malagasy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-peona tompoko.